Yaraba topoko lasy topoko vavy am'izao aliny zoma izao tonga soma tsara indray ato anatin'ny fandarana resabe isika amin'ity alina ity afaka kely amin'ny mahazatra izay fandarana resabe izay anasana antsika izay satria raha marina dia tokony isy ny vahiny izay ny resaka naneo hevitra ary nitavatafa miaraka amintsika saingy noho ny antony manokana izay tsy fanomezan-tsiny moa dia tsy tonga tamin'ny fotoana farany izay vahiny izay na izany na tsy zany andro iray azo lazaina hoe nanana ny lanjany ity androany ity eo amin'ny raharam-pirenentsika eto Madagasikara sy amin'ny tantaran'ny fivoahana amin'ny krizy araka izay voafaritra nenga tamin'ny tondrozotra izany androany tokoa no marainy io maromarina kokoa no notanterahana ny lanonam-panjakana lanonam-pitsarana manetriketrika namoahana ny didim-pitsarana mirakitra indrindra ny vokatry ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny fihodinana faharoa izay niarahantsika niatrika tamin'ny faharoapolo ny volana desambra tetsy amin'ny lapam-panjakana misahana ny fitsarana manokana amin'izay fifidianana izay tetsy Ambohida no notanterahana izany iverinantsika izay ako ny lanonana izay atao anatin'ny fandarana resabe ny fizotrany sy ireo rehetra izay atao hoe nanatrika nanome voninahitra izany lanonana famoahana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izany lanonana tetsy Ambohida arahantsika vetrany ny sary sy ny feo aloha. Lany ho filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka tamin'ny Sambato 3,7 isanjato raha toa ka 9,7 isanjato kosa no azon'ny kandida Jean-Louis Robinson. Io ny valim-pifidianana ofisialy navoakan'ny CES androany. Tsy nisy fiovana firy tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan'ny Senita, ny voka-pifidianana navoakan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES androany izay mahalany ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ho filoham-pirenena. Isan'ny mpifidy voasoratra 700 sy 700 sy 1,000 sy 700 sy 700 sy 7 7,971,790. Ny isan'ny mpandatsabato, isan'ny nandatsabato 9,700 sy 3,000 sy 400 sy 4 tapitrisa 4,43,246. Isan'ny taratasy datsabato fotsy na tsy manan-kely 9,valopolo sy 700 sy 1,000 sy 7 sy 1,000 191,786. Isan'ny vato manan-kely 9,0 sy 700 sy 1,000 sy 5 sy 7 sy 3 tapitrisa 3,851,460. Saram-pavitriana 50 faingo 2,70 isanjato 50,72%. Vato sy salanisa azon'ny kandida tsirairay avy Rajaonarimampianina, Rakotoarimanana, Hery Marsialina 4,20 sy 9 sy 2 tapitrisa 2,60,124 na isanjato 3,50 faingo 7,70 isanjato na na 53,49%. Robinson Richard Jean-Louis 9,70 sy 300 sy 1,000 sy 7 sy 7 sy 1 tapitrisa 1,791,336 na isanjato 9,70 faingo 1,50 isanjato. Andilny 4,20
ambara vao voafidy voalohan'ny republika Madagasikara ny candidat Rajonar Mampiana Ramanana Ety Marsiana andiny faharoa ambin'ny folo avoaka amin'ny gazety Fanjakana ny republika izao Dili Pitsarana izao. Noho ny antony maro samihafa dia tsy azo niraisina ny voka-pifidianana tamin'ny Biro-Pandatsahambato 30 eo. Andiny fasivy foana Latsabato tamin'ny Biro-Pifidianana misy 70 mitotany Sambato 1,900 sy 7,000 araka ny lisitra atokana ity fitsarana ity vokatra ny fanaraha-maso ny katoavan-dalàna. Foana Latsabato tamin'ny Biro-Pifidianana misy 3 mitotany Sambato 450 sy 1,000 noho ny fisiany tokana tafahoatra amin'ny lisy fifidianana araka ny lisitra atokana ity fitsarana ity. Foana Latsabato tamin'ny Biro-Pifidianana misy 30 noho ny tsy fisiany antontan-taratasy fifidianana araka ny lisitra atokana ity fitsarana ity. Hita fototra ny lesona mahakasika ny voka-pifidianana tamin'ny Biro-Pifidianana ny isa 20 araka ny lisitra atokana ity fitsarana ity. Tonga nanome voninahitra ity lanonana ara-panjakana teto Ambohidahy ity ny olo manan-kaja maro ka tazana tety ireo lehibe ny androm-panjakana ny mpikambana ao amin'ny gouvernement ary ny maso ivovahiny. Tsy tonga teto Ambohidahy androany ny candidat Jean-Louis Robinson. Tsy tazana nanatrika ny lanonana kosa ny Prime Ministre Jean-Omer Persic izay lasa ny Suisse ka nitalia kabinetra noho ny selotena azy tamin'ity androany ity. Tsy tonga teto ihany koa ny filohan'ny kongresy ny Teteza Minta ary ny Ankolafy Ravalomanana. Laza kosa Andriamatoa Boudzaza Pero fa noho izy mpikambana ao amin'ny gouvernement no antony nahatongavany tetsy Ambohidahy. En tant que vice-premier ministre. Tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanatanterahana ny lanonana fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana tetsy amin'ny CES androany. Ho filohan'ny malagasy rehetra, nizaniza ary ninona asa tanterahana ary ho filoha hitarika fampandrosoana sy fitoniana. Io no anisan'ny afatra nentin'Andriamatoa Rajonar Mampiana Rakotoarimanana Hery Marsial, filoham-pirenena voafidy tamin'ny Latsabato izay nitotsaina ny 20 Desambra 2024 ary nambaran'ny CES tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandreseny. Ny teny voalohany dia fisoron'Andriamanitra amin'izao fahavitany fifidianana izao voaka androany ny vokatra izy nisorony satria tsy ho tanteraka izao rehetra izao raha tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa dia misaotra erapo eratsaina ny vahoaka malagasy rehetra satria ty androany ty dia tsoroko fa fandresen'ny vahoaka malagasy, fandresen'ny rehetrarehetra tia ny safidy ny vahoaka ary dia androany ny vokatry ny safidiny hita teo. Misaotranareo rehetra zay nametraka fitokisana tamiko ny teneniko dia ny hoe androany aho dia mijoro ho filohan'ny ty fireneny ty filohan'ny vahoaka malagasy naiza toerana misy anao ninninna taonanao na tanory ianao na vehivavy ianao na zokiolona ianao ninninna asanao dia hoe aho hoe ho filohanao aho ary tena hitarika ty fireneny ty ho amin'ny fandrosoana mihitsy ao anatin'ny fitoniana ary ao anatin'ny fihevanana ka dia mangataka ny tolotananao anao hiara-miasa isika anarina ty fireneny ty anorina fampandrosoana ary ampandresy hatrany ny demokrasia eto amin'ity firenena. Tsy adin'ny filoham-pirenena vaovao ihany koa no nisaotra ny fahendrenana nasehon'ny malagasy ary nilaza izy fa halara-pahamiana ho azy ny malagasy 20 tapitrisa. Momba ny valim-pifidianana navoaka ny CES dia nilaza Andriamatoa Hery Rajonar Mampiana fa tao anatin'ny fahaleovantena no niasa ny CES ary nanaja ny safidim-bahoaka izy ireo. Voalaza teo angeny vola izay nambary fa dia tsy nisy zany hoe alabato izay novoizina tetsy temoizaka ny tsara araky ny fahalefantena mananana ny tsara tsy nitanina ireo mpitsara zay nambarany voka-pifidianana teo ary nanaja ny safidy izay natao voaka ary miantso rehetra izy nanaja izany safidy zany dia zay angamba niverika fa zava-dehibe zay amin'ny fisikotsika. Manomboka dingana vaovao i Madagasikara
ary manomboka eto ny tany-tandalana hoy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena voafity tamin'ny fifidianana izay nitotosaina ny 20 desambra lasa teo. Ao anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny herinandro aorian'ny famoahana ny fomba ofisialy mivokatra raikitra no hanatanterahana amin'ny fianianana tanterahan'ny filoham-pirenena voafidy araka ny fanazavana ny eto ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fantatra ihany koa fa mikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao izay tarihan'Andriamatoa Rajaonarivony Michel no hitarika ny lanonana amin'ny fianianana izay atao amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Saingy hatreto dia tsy mbola misy ny daty mazava no totosana ny fianianan'ny filoha vaovao. Mikasika ny fitantanana amin'ny firenena dia nisoroitan'ny filohan'ny HCC fa mbola manohy ny asany mandra-pisian'ny fianianana ao amin'ny fitondrana mpanantanteraka ao anatin'izany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Ny filoham-pirenena tsy mbola miasa izy raha tsy vita investiture dikan'izany ny fitondrana amin'izao fotoana manohy ny asany. Arak'izany dia aorian'ny fianianana vao mandray ny asany amin'ny maha-filoham-pirenena azy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Andrasana ihany koa ny fotoana anaovan'ny fianianana sy ny famindram-pahefana eo aminy sy ny filohan'ny tetezamita. Fianianana izay tokony ao anatin'ny herinandro raha nambara ny filohan'ny HCC. Ino ny akon'ny lanonana izay nampahafantarana ny vokatra hoy isika teo fa azo lazaina hoe betsaka ihany koa ireo atao hoe tompon'andraikitra ambony na filohan'andrim-panjakana na diplomaty sy maso-ivova iny izay nanatrika ny famoahana iny voka-pifidianana ofisialy iny. Betsaka ny fanehoan-kevitra ary samy manana ny fijeriny sy izay eritreretiny amin'izay vokatra izay sy ny mety ho avin'ny Madagasikara taoriana ny fifidianana iny ary indrindra taoriana ny fahafantarana ny vokatra ofisialy. Dia raha tsikary io fanehoan-kevitra samihafa mifandraika amin'izay valim-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena izay. Tsika tsy gava tsy ovakonana fa tena afapo dia afapo ary tsy reto namana miaraka eto aloha no andany zany na ny tena nahafapo dia satria zahay dia fananantena satria natao miasa rehetrarehetra ary efa voaprofonay fa ny zavatra izay nitenenao momba ny fifidianana dia aingam-behivava no noentina teo a tsy nisy profo a dia efa nanantena izahay dia niandry am-pitomina ny valin'iny fifidianana iny fa ninisany tena mahafaranay koa dia ny ahavon'le niveau, les motivations amin'ny décision amin'ny cour électorale spéciale izay tena manome ady ambony ny firenena mihitsy satria hita fa zavatra tena asa mavety fiainam-pirenena dia faly tokoa izay ary tena afapo. Ino moa didina voaka amin'ny fitsarana dia afapo izay manaiky ny didina voaka teo. Fitsarana dia mitsara ny anaran'ny vahoaka malagasy. Ino ny safidin'ny vahoaka malagasy dia lazain'ny fitsarana ny feon'ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'ny lalàna dia izay dia afapo tamin'ny fampiarana ny lalàna. Ny fanahian-kevitra voalohany angambany avy aminay aty amin'ny senita dia ny hoe miarahaba ny Madagasikara ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na totosa soamatsara n'ilay fifidianana izay nikarakaraintsika tao anatin'ny fotoana sarotra ary fifidianana namoahana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary tampilaminana nanaovantsika an'izany fifidianana izany. Miarahaba indrindra ihany koa n'ilay filoham-pirenena izay lany androany ka dia omen'Andriamanitra fahasoavana sy fahasalamana izy ka hitondra eo antsorony hibaby ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra ato anatiny ato mba hahatonga antsika rehetra hiara-honina miaraka ampitiavana ary ampilaminana ato anatin'ilay Madagasikara malala tsirety.
zany hoe fahitako azy zany dia tsotra raha ilo misaotra an'Andriamanitra satria raha firenena mony amongamba fantatrareo fa dridrangidy ty miresaka firenena lava ty raha firenena zany jerena dia tena hoe dingana goavana ny vita satria vita zany zay ny crise vita zay ny transition hiditra atsika rehefa tafiditra ao amin'ny fitantanana ara-dalàna amizay dans l'ordre constitutionnel ozy moty amin'ny frantsay dia zany dia zavatra ray kasika an'iny zany amiko marina nisy nandresy tao fa fandresena goavana aloha voalohany amiko dia hoe any malagasy magnino any malagasy satria mafimafy nandalovana teo tsy nisy zavatra se teo amin'ny firenena tafita somatsara izy zao fahendreny tsy ndrehetrrehetra aloha io tsy akanavana ino moa zay fahendrena zay zay zany amiko mitaritra le hoe misoatoavina malagasy dia mazava hoe adiny mbola ampianakavy zay mahery tsy obina zay resy tsy akorainy afaka mifampiresaka adidy mazefatra no andrenana firenena orinan'izao ahoana fomba fiarahana eo angamba aloha dia fanazako vetrany zany ro fahitako azy satria moa be ny manontany azony resy zany raha ohatra ka resy ndresahana atao na miaraka mifampidinika amin'ny nandresy anarina firenena mitambatra zany hoe fiaraha-mitantana zay azo atao zay afaka misokatra satria mazefatra loatra le lavatra atao fa efa nisy koa ngamba fa fantatrareo fa efa nandalo tao amin'ny parlement ny lalàna mikasika ny opposition azondreo atao ihany koa miditra amizay sary ao anatin'ny lalàna tsika zany tsy vita zany fanenjena eran'ny rehetrarehetra io fa afaka misehatra afaka ilazana ny hevitra ao ao anatiny amin'ny parlement zany dia zay koa azo atao ihany koa fa miakina amin'ny zola zany zay ny anay zany mahazo ray aman-dreny dia hoe resahana tokony tandovana lalandava zany ny fihavanana tsy mitaona zay sika sy niaraka tamin'izao tontolo zao fa nataon'olona kilabao dikan'izany zany dia tsy na ny fanampiana zay azo sika isan-taona eo amin'ny fitopolo na dia eo amin'ny fitopolo isan-jatony eo natao hoe budgétaire tsy azo sika ka ny sika tsy afaka nanao zavatra ina zaka vokan'izay raha mahita fa potika dadolo zany ny lalana eto Madagasikara fotoana zao tafiditra amin'ny concert des nations zany Madagasikara amin'izao fotoana zao aoriana ty fidianana aty mbola ho avy moa zany miandrosolombavamboaka fidina premier ministre ianay dia mampirisika ary mampatsah hatrany hatrany hoe tsisy masina mihoatra mitandrazana foin'Andriamanitra amintsika ty Madagasikara aty tao sika homendrika an'izany amin'ny firesakina fitiavana amin'ny fahalahina mampanosy mpiray-tandrazana zay nga manoterinay ny FFM mety mbola hoe milama firenena sa mety mbola mila fankalafana le zao ane zany ny fampihavanana sy vitan'le hoe matoa amin'ny tondozotra telo taona no mandany menany FFM ary azo avoazina izy io matoa nisy areto crise lavareny reto misy antony lalipaka ao zay tsy maintsy apotrasika fa tsy hoe zavatra hoe safosafona fosiny izy io fa nahoana moa zany samby eto Madagasikara misy tsy mitovy fandrosony misy antony dolo zay zavatra zay agnapisany ny asanay na fomba ahoana tokony miherin'ny lalàna no ampiarina fa tsy ny lalàna ny hery zany satria fa nanapa-kevitra zany ny CES tokony zay aloha no tokony everina fa hoe ivoahana amin'ny crise fa zany tsy misakana hoe raha misy fomba misy zavatra hafa iverina fa dia tokony alamina dia alamina fa ny zava-dehibe dia ireo fitsarana isan-karazany tokony ataony zay mba hitokisan'ny olona azy satria matetika matoa misy ny crise matoa ny olo mandeha midy an-dalambe satria tsy misy fitokisana ny institution de recours raha ohatra ka misy tsy fanajana zolombelona na tsy fanajana ny fitondrana tsara-tantana amin'ny fomba ahoana zay le hoe ahafahana itokisana ny fitsarana zay na mety hoe sosokevitra raha tena tokony misy angambana eo amin'ny fanendrena reo tokony andraikitra ny fitsarana mihitsy voalohany indrindra tokony asiana fanovana mba azo atao tokoa zany tsy matahotra ny mpitsara fa manana indépendance tokoa kanefa l'indépendance ne va pas tout seul fa tsy misy olona nome indépendance zany raha tsy misy fitokisana no zany tokony adivana koa zany ny kolikoly fa tsy misy olona anaiky hoe fitsarana indépendante nefany fitsarana manao kolikoly faharoan'izany tokony l'éducation zava-dehibe zany eo anivo le société civile nareo tokony efa ty ampianarana mihitsy angamba satria everitsika fa raha ohatra
mpianatra tafiditra any amin'ny école magistrature noho ny fisiany corruption dirany amin'ny école dia mazava ho azy fa amin'ny asany rehetra tsy mety manao kolokolo foana zany a ilay mpitsara no zany manoka éducation mihitsy zany tokony atao farany zany a ny sazy io tsy hoe koa hoe misy maniry sazy fa tokony tsy misy hoe maty manota izany na izy na mpitsara na izy a raha fa ananana profo fa manao kolokolo manao tsy mety a tokony vonona zany a ny institution rehetra ny société rehetra any message tokony antonona an'izay fampiarana lalàny ke zao matetiky misy foana ny décalage zany a entre ny voalazan'ny constitution sy ny lalàna sy ny fampiarana azy zany hoe zany a zavatra tsy apatsika zavatra exemple maro zany a zavatra tsy apatsika zany a dia fantatra be zao fa misy tokoa mandika lalàna kanefa ny arklazaina hoe ny gros poisson passe à travers les mballes du filet fa ny madinika ihany zany mitratra ny lalàna zany zavatra hita mazava zany a amin'ny resaka fanaovana kolokolo. Nangina tanteraka ny tetsy amin'ny Magrobe Oririka raha ny tapakandro maraina tamin'ny 12 ny fotoana ny fanomezana tamin'ireo mpitarika eny an-toerana saingy tsy nisy tonga teny ireo mpitarika avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ireo zanakidada na izany na tsy izany aza nefa dia nisy ireo olona ny tonga teny an-toerana ary nilaza fa manohatra ny voka-pifidianana izay navoaka ny CES. Izahay vahoaka dia tsy anaiky hatramin'ny farany iny zavatra nataon'ny CES iny fa efa be da be ny proof nahitana fa fraude massive nisy tamin'ity élection présidentielle ity noho izany tsy manana fahatokisana ny CES 2 nahoana no tsofoanana ny CES 1 nasaina ny foanana maninona ireo international ireo nanome baiko hoe foana io CES 1 io maninona ny sa mamoaka baiko koa hoe foana io CES 2 io angatahanay foanany io a fa ny vatonay ny safidinay arovanay hatramin'ny farany ary izahay hidata Ravalomanana tolomanay teto nandritra ny 5 taona tsy mijanona zay a raha tsy data mitongena hidata nanao hoe Robin Saint Jean-Louis toanana hatramin'ny farany a ka tsy maintsy miady zay ampandresenay amin'ny fahamarinana. Hatramin'ny 12 atoandro teo moa dia niandry izay zavanitranga teny amin'ny Magro ireo pombany filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy andany ihany koa ireo mpitandro ny filaminana dia nivezivezy teny an-toerana ary nanaramaso ny fivorian'ireo olona tao amin'ny Magro niandry izay mety ho fioaram-pefy. C'est une journée très importante parce que c'est une étape très importante dans cette transition avec la proclamation des résultats officiels par la CES. Dingana lehibe ao anatin'ny fizorana amin'ny famahana ny krizy eto Madagasikara ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra raikitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny 20 Desambra teo hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis ambassadeur ny vondrona européenne miasa simona eto Madagasikara. Antenaina hoy izy fa itoy araka ny tokony ho izy ny dingana manaraka dia ny famoahana ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay heverina fa itoy amin'ny fametrahana ny anteny mera-pirenena. Dingana andrasana avy eo izy ny fanindrenan'ny Prime Ministre sy ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Ny araban'ny filoha voalohan'ny Repoblika faefatra ny tena noho ny fandreseny. Namafisiny ity ambassadeur ity fa mahavelom-bolo ny fizoran'ny Madagasikara amin'ny famahana ny krizy. Saingy tsy maintsy miandry ny fametrahana ireo androm-panjakana ara-dalàna ny Repoblika faefatra vao hisy ny fiverenana ny famatsim-bola momba ny fampandrosoana ataon'ny vondrona européenne eto Madagasikara. L'OIF va terminer son rapport final prochainement concernant les 2 missions d'observation qu'il y a eu à Madagascar et elle se réunira ensuite pour prendre ses décisions concernant la poursuite de l'action de l'OIF à Madagascar. Amarana ny tatitra ny fanaraha-maso ny fifidianana teto Madagasikara ny vondro firenena mampiasa ny ampahany manontolo amin'ny teny frantsay na ny OIF araka nambarandramatoa Christelle Mély manampahaizana avy amin'ny OIF amin'ny sahana ny fanaraha-maso ny sotra-pifidianana eto Madagasikara. Iso izy avy eo ny fivoriana izay tanteraha-mpikambana eo anivon'ny OIF andraisana fanapa-kevitra momba amin'ny Madagasikara ary hijerena indrindra ny asa izay ho tanterahan'ny OIF eto Madagasikara ao anatin'ny Repoblika faefatra. Nosiritan-dramatoa Christelle Mély fa ny famerenana amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny firenena mampiasa ny ampahany na manontolo ny teny frantsay no dingana voalohany tanterahan'ny OIF.
sachant que la première étape sera la réintroduction de Madagascar au sein de la grande famille de la francophonie. Mariana fa ny OIF dia anisan'ny nandefa mpanara-maso ny fifidianana teto amintsika nandritra ny fifidianana filoha-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa izay notanterahana tamin'ny taona 2024 teo. Mpanara-maso ny fifidianana 730 miparitaka tamin'ny birao fanjatsaham-bato efajato tamin'ny faritra 12 teto amin'ny Nosy. Araka ny fangatahana efatrin'ela moa dia hoe ny ametrahana ny firenena ao anatin'ny tandalana dia vao mipetraka ara-dalàna iny filoha-pirenena ary miaraba azy manokana moa izay amin'izany dia manantena fa hisokatra amin'izay ny fandrarana ary isy ny fifandraisana ny fampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izany. Izy raha teo moa avy any amin'ny sehatra tsy miankina ihany dia mino sy manantena izay fa dia atoato rehefa mipetraka ny gouvernementa dia hidinika sy araka hiasa izay hampandroso an'ity firenena ity. Voalohany ngamba dia faly miaraba ny président Era John Armampianina filoha-pirenenantsika izany amin'izao fotoana. Raha ny andrasana eo amin'ny fandrarahana rehetra moa zany dia ataoko fa fotoana zao ngamba ny andraisana andraikitra amin'izay hiasana fa efa lavalava ihany fotoana ny andrasantsika ny hoe tokony efa hiverina hiasa amin'izay Madagasikara. Izy moa zany zany fanapa-kevitry ny mpifidy zany dia ina moa no lazaina hoe izy moa tsy mampandrarahana dia ny environnement foana no mitondra ny fandrarahana hoe tsara ny teo aloha dia miditra anatina sehatra voatsika zany zany hoe miditra anatina ohatrany hoe institutionnellement atsika manopingana anakay makany amina zavatra milamindamina kokoa dia ho an'ny mpandraraha zany azo atao hoe mety any satria tsy afaka mandrarara ohatra ka tsy mazava tsara ny lalana, tsy afaka mandrarara ohatra ka tsy misy environnement favorable nefa kina moa ny andraikitra mpandrarara tsy mamorona arena manandrana mitana ny asa na mamorona asa misy ary mitondra ny anzara-bikina anatin'ny fivoaram-pirenena zay ny andraikitra ny mpandrarara ninina zany environnement misy eo dia zay ny andraikitra mpandrarara fa ny manahirana amin'izay fotsiny rehefa tsy mirehefa ratsy environnement dia mikataka fotsiny lasa dia vita fa zao izy zany ny hita hoe somary institutionnellement zany mba misy dinkana anankiray vita engany hitoy ilay dinkana dia mitonga amina environnement politique milamindamina kokoa tsika ahafahana mahita tsara inona no azo atao amin'ny lafiny économie zany dia ahafahana mampandroso ny firenena amin'izay afaka iny moa zay efa nanao anisan'le plan de relance ny rano natao tamin'ny fikambanan'ny secteur privé rehetrarehetra iny plan de relance iny tsy afaka sarotra hoe anterana izy raha tsy anatina environnement milamina ohatra ka milamina ny environnement dia alefa amin'izay ny relance zany. Tatsika efa tsisy fivahany firenena tamin'ny vokatrana voakansenita zany tonga fa hitsinjo ny zavatra tsara eto Madagasikara zao nanao asa mety misy nytsika kely dinika fa tsy zava-dehibe ka fanamafisany zavatra nisy tany amin'ny senita iny zao izy mivoaka amin'ny fomba ofisialy filoha-pirenena zao ny Era John Armampianina miaraba anazy miaraba ihany koa vahoaka malagasy azotosa fifidianana tsakany zandaviny anaty filaminana tsy fantatry zany aloha fa eny fa vonoana koa hiara-iasa amin'ny filoha-pirenena efa mazava io zany mikasika hoe inona ny toerana fa tsy any ny lara-pahamena fa ny lara-pahamena hoe ny politika andeha tanterahantsika eo ny politika tena ilain'ny firenena ary andamina firenena ihany koa tsika fa sao dia mbola misy olona manakona zay ny lara-pahamena ka zay politika zay zany irahana manao irahana mamelabelatra sy manatanteraka. Voalohany indrindra faran'izay finaritra hoe manana filoha-pirenena voafidy ara-dalàna amin'izay isika ankehitriny. Manomboka izao zany ny fananganana firenena lany ara-dalàna fahafateza izay ny vaty fototra voalohany indrindra. Ny ilaina zany zao dia firahan'ny malagasy rehetra misalapo izay ny tena zava-dehibe. Za manokana voninan'ny tanana
ny ana eo amin'ny maolona sy mamalagasy eo faran'izay masarotiny a sy ny anarana ary ananako fahalalana sy takeva manokana vonina anampy ny fitondrana eo zany zay tarian'ny filoham-pirenena rajonary mampianina hery mba hisiny ny fampiavanana sy iorenan'ny fihavanana amin'ity firenena ity no zany finaritra amin'izao asaramanja zao ary ny araba azy manokana voavindresaka taminy ateo fa vonina ny metana anazy dia akatotsika eto indray aloha ny fandarana resabe amin'izao alina izao ankasitrahana ianareo mpijery nanaraka hatramin'ny farany izany dia mbola amelana fialantsiny kely ihany koa ny somary atao hoe niovana tamin'ny mahazatra tamin'ny fandarana no ny antony efa voalaza tetsy aloha zay tsy horesana na hitarina lava intsony fa dia mametraka mandrapitsafa ho amin'ny manaraka indray tompo klasy tompo vavy